miraba ny fiangonana manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo-piriavana. Amen. Matthieu toko fahadimy. Matthieu toko fahadimy. Ny andininy fa enina amby folo. Matthieu toko fahadimy ny andininy fa enina amby folo. Dia raha antsika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hazava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo zay any an-danitra. Akambatsika amin'ny Tesalonianina voalohany toko faharoa ny andininy fahaefatra. Tesalonianina voalohany toko faharoa andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anay ka nitolorana ny filazantsara ho adidinay zahay, dia araka izany koa no hitenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'ny olona fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Araka izany koa no hitenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'ny olona fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Tsoro vavolombelona ny apôstôly Paoly raha ny aminy dia hoe mila sitraka amin'Andriamanitra izy. Mila sitraka. Zay ny fombany. Raha lazainy amin'ny teny hafa zany dia hoe Paoly apôstôly dia azo klasiana hoe mpila sitraka amin'Andriamanitra. Mpila sitraka. Resaka mpila sitraka. Zay ry havana. Amintsika zany hoe mpila sitraka zany raha klasiana hoe iny mpila sitraka. Somary ratsiratsy hafahafa zany. Efa iny mpaka 19 amin'ny paster iny. Hafahafa zany. Fa mety izenao mpila sitraka. Mpila sitraka amin'Andriamanitra. Mety izenao hoe na izy ianao meteza ry havanao ho mpila sitraka amin'Andriamanitra. Zany no afatra ho antsika fiangonana amin'izao maray zao. Fiangonana mpila sitraka amin'Andriamanitra. Ndao hiverina ry amin'ny Matthieu toko fahadimy. Matthieu toko fahadimy dia hatramin'ny fahafito dia efa fantatsika hoe le toriteny nanomboan'i Jesosy ny asa na ny raha n'Andriamanitra azy tetỳ an-tany. Ary dia sika moa rehefa manana filoham-pirenena vaovao na hatraiza dia rehefa apetraka izy amin'ny toerana mafilo azy dia manao kabary voalohany izy. Tiany kabary voalohany nataony Jesosy ry havanao. Ary rehefa jerena le andininy fahatelo ny teniny voalohany amin'izany kabary voalohany zany dia hoe jerena ny andininy fahatelo hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Tonga etỳ an-tany hiresaka aminareo momba ny fanjakan'ny lanitra. Zany nanirana. Misy fanjakana anankiray any zay tsy eto an-tany fa any an-danitra, any amin'ny toerana anankiray antsoina hoe lanitra. Ary eo amin'le perikopy amin'ny andininy fahaenina amby folo hoe le linina farandrira hoe ka hankalazany ny rainareo zay any an-danitra. Misy mpanjaka any amin'io fanjakana io. Ary io mpanjaka any amin'ny fanjakan'ny lanitra io hoe manaiky antsoina hoe Dada, Ray. Ka zao ry havana. Ny olona mpila sitraka amin'io Andriamanitra io dia satria efa natsanga no zanaka ary isay no mpandovana zany fanjakana any an-danitra izany, ka ny antom-pisiny ny zavatra ataony etỳ an-tany dia mpila sitraka amin'ny rainy ho setriny zany fitiava zany. Tsy hoe mpila sitraka amin'ny ray koa satria hoe mba hatehiditra any. Non, efa voasoratra any ny anarako. Dia hoe terasy mankalaza azy ninina eritreritro, ninina kasaiko, ninina tanterako, ao amin'ny vie priveko, ao amin'ny vie mpiangonana, eo amin'ny fiarahamonina,
dia tena hoe ilako sitraka amin'izany ray koa any an-danitra. Ary maninona ny mila sitraka aminy? Efa nisoratany any boky ny fiainana any an-danitra ny anarako, ary manantena fa tsy hokosehny mandrakizay zany anarako zany, ka te ho pila sitraka. Meteza ry havanao, meteza ho pila sitraka amin'Andriamanitra. Tsy manontany ianao ny fiain'ny tompo amin'izao maraina izao, inona ny andraikitra ato amin'ity sotro-tiavan-ty? Tsy manontany ianao ny tompo hoe avy aiza ny fiangonanao, inona ny andraikitra ao any sy ny karazana. Manontany ianao ny tompo amin'izao maraina izao hoe pila sitraka amin'Andriamanitra ve ianao satsia. Ndeha raha jerentsika mitoetra n'izany olona hoe pila sitraka amin'Andriamanitra izany. Ny 9:40 aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo. Fahamarinana voalohany ry havana dia hoe zany olona pila sitraka amin'Andriamanitra zany, voalohany dia voalohany indrindra olona mazava, olona mazava. Raha amin'ny fifampiresantsika amin'ny fiainana andavanandro, raha hoe sendra miresaka olona dia indraindray tonga ao am-bavantsika ilay fitenenana hoe ohatrany tsy mazava ihany raha an'iny a. Zay le izy, ohatrany tsy mazava ihany le resaka nentiny teo a. Ny olona pila sitraka amin'Andriamanitra ry havanao dia mazava. Zay ny fahamarinana voalohany, olona mazava. Zao nefa tsy misy olona mazava ho azy, tsy misy olona mazava amin'ny tenany. Fa ny fahazavana raisiko dia amin'ny fahazavan'i Jesosy Kristy ry havanao. Zany le hoe zandrikelin'i Jesosy mazava, satria azavain'le arak'le hira teo hoe azavain'le fahazavany zao tontolo zao. Rehefa mba mamaky boky ireny dia hoe mandinika hoe ay moa io volana io, le volana dia lazain'ny mpahay azy hoe io a tsy mazava amin'ny tenany, tsy misy fahazavana le volana. Fa iza ny manazava azy? Masoandro. Tahaka ny volantsika amin'izay lafiny zay. Rehefa tsy tarafin'i Jesosy le masoandro ny fahamarinana anaty aiziny ianao, raha tarafin'ny Bouddha ianao, raha tarafin'ny Mahomet ianao, raha tarafin'ny Allah ianao, anatin'ny aiziny ianao ry havanao. Désolé miteny an'izany. Zandrikelin'i Jesosy ny pila sitraka amin'Andriamanitra dia olona mazava, satria tarafin'ilay mazava. Iza moa io fahazavana io? Jesosy io fahazavana io. Ny raintsika teo zany. Zao nefa ry havana, zao nefa. Misy olona mpivavaka izy, misy olona mpiankina izy, misy olona diakonina firmanda izy, misy olona mpiandry izy, nefa tsy hazavain'i Jesosy. Tsy mampino zany a, tsy hazavain'i Jesosy satria maninona? Satria tsy nandray marina ny Jesosy izy tao amin'ny fiainana dia tsy nandray fahazavana. Mena ohatra sika menakava, hitantsika daholo ny atao reny hoe avion reny. Indraindray tsika ety dia mahatasy hoe iny misy avion, iny zao ka le avion makany ananina. Rehefa mba manatitra olona ny hivatsika dia mahita hoe way ry avion ny Airmady, ry avion ny Ethiopian Airlines sy ny karazany. Hitantsika le avion dia fantatsika fa reo avion reo misy makany Chine, misy makany Canada, misy makany Frantsa sy ny karazany. Fantatsika tsara zany. Fantatsika tsara reo avion reo fa sasany tsy direct fa sasany mbola manao escale ry sy ny karazany. Fantatsika zany. Fantatsika koa ny anina lafo kokoa, ny anina azo antoka kokoa. Fa zao ry havanao, zao no izy. Raha tsy miditra anaty avion ianao, jamais ianao ho tonga ny Canada na ny Chine na ny Afrique du Sud. Ary maro ny olona mino an' Jesosy fa tsy nandray an' Jesosy ao amin'ny fiainany. Manana place réservé satria am-piangonana. Ato sy anekafa fa tsy nandray an' Jesosy izy.
anteo anatin'ny aiziny izy ry avanao anatin'ny aiziny manontanianao ny tompo ankehitriny manontanianao tompo ankehitriny efa nandray marina an Jesosy ve ianao ka nandray ny fahazavany sa mahafantatra azy fotsiny ianao ainao ny tantara fantatrao ny zavatra nataony tao amin'ny fiainany fa atotsainao fotsiny zany katekisma atotsainao fotsiny zany fa mbola tsy nanolotra azy ny fiainanao tsy nanolotra azy ny fonao ianao tia ra Jesosy ny fiainako atolotra anao hanjakao fehezo ary kontroleo ka ninina tendrenao na aiza na aiza lalana hitarianao tekeko satria ianao mpanjaka ny mpanjaka koa ianao tompony tompoko rehefa zay de mazava ry avanao rehefa zay de mazavako mazava mandray an Jesosy mandray ny famirapiratany le fitiavana namirapiratra teo aminy manjary mamirapiratra amiko le fadiova-po tao aminy sy le fadiova-piainana tao aminy namirapiratra tao aminy mamirapiratra tao amiko le toe-positoetsaina tena manompo amin'ny fitiavana zay namirapiratra tao am Jesosy manjary mamirapiratra ao amin'ny fiainako ary de mandeha ary tsy teny fotsiny zany fa mandeha tahaka ny zanaka mazava ary tena faly satria am'izay fotoana zay ankasitrahan'le raiko any an-danitra ny fiainako mety izy ho pila sitraka amin'Andriamanitra mety izy ho zanaky ny mazava raha iverenana ny andininy fa 9 de hoy ny tompo hoe aoka azava eo masony olona toy izany koa fahazavanareo hitantsika izay faharoa mba hahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo sy any an-danitra ka ankalazany ny rainareo sy any an-danitra fahamarinana voalohany de mazava amin'ny alalan'ny toetrako fahamarinana faharoa de mazava amin'ny alalan'ny asa soa ataoko mazava aho amin'ny alalan'ny asa soa ataoko ary tsy misy zandrikelin'ny Jesosy ry avana ka tsy manao asa soa ary tsy misy zandrikelin'ny Jesosy ka manao asa soa nefa manao an'izany ho ambin-javatra inona ny anton'le asa soa ry avana de ery amin'le tapany farany amin'ny 9 hoe mba ahitany asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo sy any an-danitra tsy le teniko fotsiny fa le asa atao mampiseho hoe mazava ary ny asa ataoko no ankalazan'ny olona mahita ny raiko sy any an-danitra ry avana ny asa soa ataoko ny teny soa ataoko ary ilain'izao tontolo zao no mahita miaino aho ilain'izao tontolo zao no mandinika ahitany hoe velon'Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra miay antsika avy any an-danitra Andriamanitra mitsinjo fahamarinana eto amin'ity fireneny ity Andriamanitra miay ny mahantra anatin'ny fahasairana an'Andriamanitra rehefa mahita ny asa soa ataoko aza mamihana soa intsony ry avanao manomboka an'io aza mamihana soa azonao atao intsony manomboka an'io samy manao asa soa isika ry avana fa ahoana moa no ahafantarako hoe tena asa soa ankalazana an'Andriamanitra zany ataoko zany ahoana no ahafantarana marina fa hoe asa soa ankalazana an'Andriamanitra zany ataoko zany voalohany indrindra ry avana voalohany indrindra asa ataon'ny olona manam-pinoana arak'le nitenenina teo hoe mino izy fa misy zany lanitra zany ary efa miandry azy any ny rainy efa dodina ny rainy miandry ny fiverenana iny zay le finoana ny olona manana zany finoana zany rehefa manao asa izy raha manolotra rano mangatsika amina mahantra azy izy ny milan'izany
nanao asa lehibe akasitrahana any an-danitra ry havanao satria asa nateraky ny finoana ny asa soa koa klasina soa eo anatrehan'Andriamanitra satria hoe toy ny asa atao an'Andriamanitra ary anehoana fitiavana azy raha tolotro dorana azy ny tenako raha omeko ny mananaka manitra sy ny fananako rehetra nefa tsy tia an'Andriamanitra zava-boany zany azo voninahitra ianao indrindra ianao le hoe mila tele ianao vao manolotra raha gonim-bary kely iny faly ianao azo voninahitra ianao fiarahamonina fa tsy akasitrahana any an-danitra zany riavanao tsy akasitrahana any an-danitra tsy fomba mipila sitraka amin'Andriamanitra izany raha ohatra ianao manam-pinoana ka hitanao le rahalahy le anabavy eo anoloananao hoe tia nampifanenan'Andriamanitra tamiko fa solo tenany anaty fahoriana mila manomea na ohatrinona natoinona fohiko azy dia asa soa zay akasoa manana valeur éternelle ary tsarovana zay ry havanao tsarovana zay any an-danitra ary farany ny afantarana hoe asa soa dia hoe araka le teny teo hoe ny ataoko matoa ataoko manao an'izany dia hoe ho fankalazana an'Andriamanitra ho vonin'Andriamanitra zay le atsika protestanta le hoe soli deo gloria an'Andriamanitra ho voninahitra Andriamanitra rery afantaranao va hoe anisan'ny afantaranao fa hoe voninahitra Andriamanitra ny nanaovanao ny asa io ny afantarana azy rehefa tonga ny président rehefa tonga ny pastera misaotra ny olona rehetra nandray anjara misaotra ny olona rehetra nanoana ny asa arabola ka sendra latsaka ny anaranao manahoana ny réactionnao ianao ve le tafitoena ianao ve le tezitra ianao ve le iova fiangonana tsy zany ny fomba ny olona zay hoe manao zavatra ho voninahitra Andriamanitra ka ninina eritreritry ny olona ninina fahatsarovany olona ninina fahatsapany olona azy nataoko teo tsy rototra tsy tezitra tsy miontsona satria fantatro ny nataoko ary fantatro mazava hoe ho an'Andriamanitra ry havanao zay zany ataon'ny olona manam-pinoana ny olona tia an'Andriamanitra ary ho voninahitra Andriamanitra tia ry havana misy hevitra tokony amafisina kely hoe ho hitan'ny olona ny asa soa zay ataonareo zany hoe le asa zany misy fotoana tokony ho hita fa vadinga ny baibolinareo hoe atao amin'ity tirotenao tendrombohitra ity haitsika tsara liza Matthieu 9:3 fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao akavia sy hatan'ny tananao akavana zay le izy dia ahoana re fanipaka ve le tenin'Andriamanitra ina koa zany lôzika an' Jesosy zany eto izy miteny hoe mba ho hitan'ny olona ny asa soa ataonao etsindray izy miteny hoe rehefa manao fiantrana ianao aoka zay ataon'ny tananao akavana no ka tsy ho fantatry ny tananao akavia ahoana ihany izy ty ry havana rehefa ataonao amin'ny finoana io rehefa ataonao amin'ny fitiavana io rehefa ataonao voninahitra Andriamanitra ao fantatrao ny fotoana zay tokony hitenenana sy ampahafantarina an'izay nataonao ary fantatrao ny fotoana zay hiteny afatsapana hoe sy Andriamanitra izany mialatsiny milaza tena ry havana 2010 tamin'izany ny antsoanay pasteur Emilien Razaverson ozy izy solofo any mitombo Kristy voaomba misy tovolahy kely rola nandray an' Jesosy tamin'ny fotoanany tafika masina roan'ny ray aman-dreniny tao an-trano izy ary ny tsony teo anatren'ny fivoriam-pokotany izy nasain'ny safito teo mason'ny fokotany hoe raha mbola hoe mijanona miaraka amin'i Jesosy nareo dia roanay eto amin'ity tanàna ity tsy ohatrano any fa ho tanàna mihitsy raha mandany Jesosy nareo dia mijanona ho zanakay ary dia mbola mitoetra ao an-tranonay roany le ray aman-dreny fanotsoratra amin'ny farany roalahy izy dozy izy pasteur Emilien tamin'izany hoe sao dia misy zavatra azo sy atao dia ny fandiniky izay mivady dia hoe netoanay hatramin'ny baccalauréat
izy a mirahalahy zay tsisy nafantana olo mbitsy mahafantana an'izany taty isotrofitiavana fa za asa soa nadidinay teo anatrehan'ny tompo a fantazonay karazana secret miaraka amin'ny olombitsy zany maintenant ato isotrofitiavana sika manao fahafolo-karena important ho anay zay mampianatra fahafolo-karena miaraka ny paster aminy no teny hoe fantatry ny olona fa manao fahafolo-karena zahay tsy fantatry ny olona zay montant fa fantatry ny olona fa manao zahay zay ry avanao le lazain'ny tompo hoe misy fotoana ianao no mahafantatra azy rehefa hoe tarian'ny fanamasina ianao fantatrao hoe eto a tokony hampahafantarina eto a zavatra tsy ambaratelo a miaraka amin'ny tompo a izany fa ny essentiel de hoe ny olona mazava tsy mazava toetra ihany mazava ara-panahy ihany fa mazavako amin'ny alalan'ny fanaovana asa soa famarinana fatelo farany avana verina ny amin'ny tesaloniana voalohany toko faharosika ny andininy faefatra teo a nde raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anay ka nitolorana ny filazantsara ho adidinay zahay dia araka izany koa no itenenanay tsy toy ny mila sitraka amin'ny olona fa amin'Andriamanitra izay mizatoetra ny fona famarinana voalohany hitantsika teo a dia hoe ny olona pila sitraka amin'Andriamanitra dia mazava ara-toetra toepo toebana faharoa hoe ny olona pila sitraka amin'Andriamanitra dia mpanao a asa soa ary ianao afaka manontany tena ry avana mandinika jereo kely io talon enchekianao io dia jereo hoe firy-marina moa zany ny asa soa nataoko an'Andriamanitra ary firy-marina ny vola laniko ho an'ny fafinaretako sy ho an'ny tenako fatelo 1 Thess 2:4 dia hoe aza mila sitraka amin'ny olona aza mila sitraka amin'ny olona otra normal be zany nefa manafatra antsika ny tompo satria hoe otra ny toetra antsika naturel ny hoe mila sitraka amin'ny olona ry avana na finaritra le teny le mpitory teny anankiray zay aza mila sitraka amin'ny olona ianao de toute façon tsy possible zany tsy possible ny asitraka amin'ny olona rehetra exemple tsara indrindra Jesosy Kristy aza mila sitraka ny amin'ny olona anankiray akory ary tsy possible zany an'io 2019 izy a tena akasitraka anao farantaona izy a mety anangana anao ho favalo dia amin'ny roa taona indray izy a enao indray no andrianiny tsy ataonao ohatran'izany so le zava impossible mila sitraka amin'ny olona ry avana impossible ary zany no itenenany soratra masina hoe aza mila sitraka amin'ny olona fa alao mila sitraka alao a mila sitraka amin'Andriamanitra fa mora kokoa mila sitraka amin'Andriamanitra misy missionnaire anankiray zay missionnaire katolika izy nalefa le congrégation ny tany Chine tany dia tany Chine tany miaraina amatonany a tsisy vokatra mandeha ny taona tsisy vokatra anao évangélisation nataon'io zany a dia nanalany le sinoa izy fa zaho izy le sinoa ty vo avy tany Afrika ary any Afrika any misy olona atapitrisany mbola hoe mandoalika sy menkohaka natrehan'ny sampy hazo sovaty tsy aloanao hoe makany Afrika dia mahazo vokatra be dehibe anao inona no ataonao aty dia hoy izy le missionnaire ry avana misy nakanisako aty Chine tsy hoe iconvertir sinozy izy aloha nakanisako aty Chine dia hoe hankalazana ny tompoko aloha
zay naniraka tamin'ny alalan'ny congrégation hoe ianao mankany Chine. Zany ry havanao ny olona hoe mila sitraka amin'Andriamanitra fa tsy mila sitraka amin'ny olona mpiara-miasa mpiara-belona aminy, tsy mila sitraka amin'ny tenany koa hoe marina ihany zany analizy zany andeha ody ako dia andeha ho any Afrika indray. Menara ry havanao, menara mila sitraka amin'Andriamanitra. Ary io moa fakapana be ho anay pastera satria nareo mameno volaninay farany volana dia miezaka mila sitraka aminareo zay erreur fondamentale zay le zavatra fa hoe ndao hiara hianatra ila sitraka amin'Andriamanitra ry havanao, ndao hiara hianatra ila sitraka amin'Andriamanitra. Ary fa maninona ny hoe ndao hianatra ila sitraka amin'Andriamanitra satria sady possible mila sitraka amin'Andriamanitra no azo atao mila sitraka amin'Andriamanitra satria atorony antsika ny lalana ry havanao ho amin'izany hoe fahazahoana sitraka amin'Andriamanitra izany. Dia efa natoro antsika teo tamin'le toroteny androany ohatra zay ma hoe mora n'le filana sitraka amin'Andriamanitra atorony antsika ny lalana fa problema fotsiny resy lahatra amin'izany venao ry havanao, resy lahatra amin'izany venao. Ka rehefa hoe mikasa zavatra ianao, rehefa hoe anao zavatra ianao dia ao tsainao efa tena lasa tsaina mihitsy, efa réflexe hoe zany projetko zany ve nahazo hoe approbation avy amin'Andriamanitra. Zay le izy ry havana, nahazo approbation avy amin'Andriamanitra. Mety tsara eo masonao, mety tsara eo mason'ny ekipanao, nahazo approbation avy amin'Andriamanitra ve io zany olona mila sitraka avy amin'Andriamanitra. Ifandresana teo le izy amoaka vola ianao en vie privée nao, en vie familiale nao, io dépense sa io ve ry havanao efa naproven'Andriamanitra io, efa naproven'Andriamanitra ve io. Sainao le olona miteny hoe tsisy idiran'Andriamanitra mipoketrako pastera, tsy teny mpila sitraka amin'Andriamanitra izany. Aty ararotiko le perikiopa alohan'ny amaranana ry havana ary matsiaro le 10 minitra teo misy an'le hoe filana sitraka amin'ny hafa dia mahatonga le fanitenenina teto hoe solidarité négative. Inona ty? Raha ohatra zao misy olona hoe enitsika na hitantsika hoe endana mpanendaka, da ahoana ny réactiontsika? Hiteny ve tsika rariny zany? Tsy rariny zany. Raha manana fasahintsika reo ambany masontsika le fanendana mitranga, mety ezaka anampy le olona endantsika na anampy azy hiaro tena amin'le mpanendaka raha manana fasahiny. Normal be zany. Fa inona le solidarité? Zay le solidarité zay. Fa inona le solidarité négative ry havana? Indray mandeha tetsy ambatana kanga tetsy, mpampianatra tao no mitantaran'izany. Nisy vazaha anankiray touriste reny nendana mpanendaka ary mpanendaka gasy évidemment. Dina zavatra nitranga. Somary lebebe le vazaha. Dia nanomboka niaro teny izy. Dia non seulement tsy azon'le mpanendaka le kitapo kely, fa nono hoe tsy voentaka izy dia hoe daroany amin'izay le mpanendaka. Inona nataon'le olona nandidina teo? Nanomboka niaro an'le mpanendaka izy. Fa manino izy niaro an'le mpanendaka? Satria gasy oatra azy. Tsy niaro ny fahamarinana izy fa niaro mamalagasy. Zay le solidarité négative. Ary tsy fomba ny olona mpila sitraka amin'Andriamanitra ry havanao. Ary eo sika mandiny tena any fikambanana misy atsika, amin'ny sampana misy atsika, any amin'izay ankolafo misy atsika, tena hoe mpila sitraka amin'Andriamanitra ve isika? Ka isika manomboka an'io tsy ho tratran'izany hoe solidarité négative izany ntsony satria tsy mankalaza voninahitry ny raintsika any an-danitra izany. Faranana zao teny zao ry havanao, meteza ho pila sitraka amin'Andriamanitra, meteza ho pila sitraka
amin'Andriamanitra dia hazava ianao hazava amin'ny fahazavan'ny rainao ianao ry havanao ary dia rehefa hanao iteny zavatra ianao hanao zavatra ianao ho talanjona amin'ny manodidina anao tsy talanjona amin'izay teninao fa tsy talanjona aminao fa talanjona amin'ny teninao zany ny tenin'ny mpila sitraka amin'Andriamanitra hanao zavatra tsara ianao tsy talanjona aminao izy tsy ianao no meny voninahitra fa le asa soa ankalazany rainao sy any-danitra ary ahita izy hoe ao amin'ity ranamandry tokoa fahasoavan'Andriamanitra ny miasa ao aminy ka tonga amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe fahasoavan'Andriamanitra ny natoizao azy mampiteny azy tahak'izao mampanao azy zavatra tahak'izao enganika ho izany ianao ry havanao ho fanehoana an'ilay fahazavana ho fanehoana an' Jesosy ho fanehoana ny rainao ary ianao indray ianao manokana dia ho takona ary io fahazavana io raha dinihana tsara Matthieu 5 dia hoe fahazavana manomboka ao amin'ny ankohonana fahazavana manomboka ao amin'ny ankohonana ry dato ry neny eo aokenao azava eo natrehan'ny zanakao aza variana amin'ny zavatra hafa variana azava ny ivelany nefa ny ao tokantranonao sanatriany zany aizina ho an'ny zanakao aokenao azava ao amin'ny ankonanao ary araka le fitenitsika atao isotro tiavana hoe parents soyez des parents transmetteurs de la foi mpapita finoana tsy mpapita narana fotsiny tsy mpapita arena fotsiny mpapita finoana tahaka ny mpila sitraka amin'Andriamanitra ary tezao reo zanakareo ary ataovy masaka ao an-tsainy hoe tsika dia zanak'le raintsika any an-danitra ary ny anarantsika reto raha voasoratra amina boky mpiankonana ray ety an-tany dia efa voasoratra koa any boky mpiankonana raintsika izany an-danitra ao aminareo ny fahasoavan'ny tompo amen.